Androany ihany koa moa no niaona tamin'ny mpanelanelana eo anivon'izay fifidianana izay na ny mpanaramaso avy eo anivon'izay fifidianana izay ny filohan'ny filan-kevitra ambony tetezamita ny général Dolin Rasolzo raha ny tatitra azy moa dia nifantoka tamin'ny tatitra izay nifanandrifindrindra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny fiaonan'ny rotonta ary notsondrin'ny filohan'ny CST nandritra io fiaonana io ny mahakasika ny lisym-pifidianana izay nahitana olana teo aloha fa Notanterahana androany kosa ny famindram-pahefana teo amin'ny Christine Razanamahasoa ministra ny Fitsarana teo aloha sy andriamatoa Rakotoarisoa Florent ministra ny Atitany sady ministra vonjimaika misahana ny Fitsarana ihany koa nandritra izany fotoana izany no nanamafisan'ny rotonta indrindra fa ny ministra vonjimaika ny asa miandry ny avy eo anivon'izay ministera ny Fitsarana izay. Ny fifidianana dia anisan'ny laharam-pahamehana ho amin'ny ministra ny Fitsarana vaovao sady ministra ny Atitany andriamatoa Florent Rakotoarisoa. Efa nisy ho izy ny sosokevitra izay naroso ho an'ny senita mba ahafahana mamany olana samihafa hita soritra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voaloha ao anatin'izany ny olana momba ny lisym-pifidianana. Ka ao anatin'ny programanasa zany dia ny famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka ny Fitsarana satria antony mampisy indrindra antony iray mampisy ny fitsaram-bahoaka ankehitriny dia misy ny tsy fahatokisan'ny vahoaka ny Fitsarana, misy zay indraindray didim-pitsarana zay tsy azon'ny olona mihitsy hoe ahoana ny antony nahatonga an'ilay didim-pitsarana. Ny didim-pitsarana ny zavatra ataontsika hoe zavatra mandeha misy lojika ihany koa izy io ka indraindray ara tsy dia ilaina ny olona manam-pahaizana ny magistrat fa indraindray dia misy didim-pitsarana zay na dia olona tsy nianatra amin'ny universitaire dia mahafantatra fa hoe zanjarazany koa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ohatra fotsiny zany hoe ataontsika hoe raha amaterana hoe alatromby zany na tahaka an'izany dia misy vitsivitsy so raha loatra moa tsy loza zay manarara fa dia misy zany tonga resabe eto Madagasikara hoe ny tompon'omby indray na ny mpanaradia indray no ohatrany hoe voatazona ny amponja fa lay malasona lay dahalo ohatran'izany dia avela mandeha mireria ary manao valifaty any amin'ilay olona ny nitory azy. Ankoatra ny fifidianana, anisan'ny laharam-pahamehana ihany koa ny ministra Florent Rakotoarisoa izay vao nandray androany ny fitantanana amin'ny ministera ny Fitsarana ny fisorohana ny fitsaram-bahoaka izay nahazo vahana tato ato. Tamin'ny fivoriana maro tamin'ny gouvernemanta dia efa nampitaina tamin'ny senita daholo izay fitarainana izay mety lesoka ka mety ho arenina amin'ny lisym-pifidianana sy amin'izay olona mety verzo zany dia efa nampitaina amin'ny senita daholo tsy mandidy ny senita zay ka hoe zao tsy mety ka arena fa dia nataonay fotsiny dia nampita amin'ny senita reto ny zavatra mety tsy ara-dalàna zay heninay sy hitanay porofo reto ny listan'ny olona zay manana karapanondro nefa tsy tafiditra ao anatin'ny lista électorale dia io zany anjaran'ny senita manam-pahendrena zareo manampahaizana dia anjarany zany ny mamolavola zay tokony atao. Rehefa avy nitantana amin'ny ministera ny Fitsarana tao anatin'ny efa-taona mahery dia nisafidy ny faninana ny fifidianana solombavam-bahoaka ramatoa Christine Razanamahasoa anton'izay tsy maintsy nametrahany felana amin'ny ministra ny Fitsarana azy. Tetsy amin'ny bureau ministera ny Fitsarana tetsy faravohitra no Notanterahana famindram-pahefana teo ministra teo aloha Christine Razanamahasoa sy Florent Rakotoarisoa izay sady ministra misahana ny Atitany ministra ny Fitsarana vonjimaika.